Molejana ao anatin'izay sehatra ny fonina izay ihany isika nankalazaina androany ny fahazatoana ny mopera jésuite Jacques Tiersaunier ny izay tamin'ny alalan'ny fanampampiavahana goavana no nanatanterahana sy nankalazana izany tsingeritaona izany teo anivon'ny chapelle HJR-Ampefilo no nizorony ty fotoam-bavaka ity. Tetsy amin'ny chapelle HJR-Ampefilo no ny famehy fotoana ny mainto milalan'ny sekoly Saint-Michel izay no sahan'ny mopera jésuite Jacques Tiersaunier. Ity religieux ity izay na efa be teto amin'ny firenena. Mahafa ny mopera dololany mopera Jacques Tiersaunier voalohany aloha dia izy no mopera jésuite voalohany na feno zato taona ka izy no be zokiolona indrindra zany eto Madagasikara, eto amin'ny ranomasina Indiana ary manerana ny Afrika. Faharoany zany tamin'ny taona 1970 izy ny tonga teto Madagasikara vo 20 taona satria nanomboka ny taona ny ady lehibe voalohany niteraka izy vo 20 taona dia hoy izy hoe roa volana talohany naterahany Didier Ratsiraka izy zay mpianatry Saint-Michel ihany koa président Didier Ratsiraka roa volana talohan'izay any tonga teto be dia betsaka ny zavatra nataony teto recteur ny collège Saint-Michel izy fony zahay zay mba ny prime ministre zay mba ny monseigneur Aubry zay mba ndry monseigneur ny archevêque ny Tuliara Fulgence Rabeon marobe zahay dia recteur ny collège Saint-Michel izy dia lasa supérieur général ny jésuite tany Maurice sy tany La Réunion noho ny aveo izy lasa olona tsotra lasa curé tany Behentsy dia noho ny aveo izy niasa tany Morondava dia noho ny aveo izy nanoratra boky efatra ny soratany ary malaza be izy moa fata-daza manerana zao tontolo zao amin'io tsotra fa samy teny ary toteny tsotra fa teny toteny bokyny farany zany mission et colonisation feno 9 taona izy no nanoratra n'io bokyny farany io hoe mission et colonisation tsapa zao zahay mainto milala dia hoe izy ndray zany zao manome iraka manome mission anay dia le colonisation tsy hoe isy colonisation ataon'ny vahiny intsony fizahay mainto milalan'ny Saint-Michel mainto milalan'ny jésuite eto Madagasikara any Maurice any La Réunion. Asa iray anisan'ny tanterahan'ny mopera Jacques Tiersaunier ny fanohanana ny fanaparitahana volovary maroananga. Anisan'ny tonga teny amin'ny chapelle HJR-Ampefilo ny prime ministre ary nandray nitsodrano avy amin'ny mopera Jacques Tiersaunier ny tenany tamin'ny fotoam-pankalazana ny fahazatoana naterahan'ny mopera Jacques Tiersaunier. Dia iny sara ny an'ity tompoko lasa tompoko vavy no anakatonantsika ny pejany fampahalalam-baovao tamin'ity androny azoma mahafinaritra ity. Azadiny zomany andro misy ny fandarana resabe aorianan'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny tenako amin'ny rapitsondray manome fotoanantsika veloma tompoko.